Ny HVKL Mission France dia efa miarabantsika tsirairay avy ary manolotra antsika Rallye des Miracles 2015 aty à Paris. Ny invité any pasteur Rodolphe zay c'est représentant ny HVKL eran-tany zay tonga amin'io fotoana zay iatsonanareo io amin'ny samedi 31 octobre 2015 asabotsy faraiky amin'ny telopolo ny volana octobre 2015 ao amin'ny espace Saint-Pierre Neuilly sur Seine 121 avenue Achille Pérédic manomboka amin'ny roa ora tolakandro ka hatramin'ny sivitsika ao. Misy mpanakanto efa natsona hiaraka amintsika apiditra antsika ao anatin'ny fiakorofana sy ao anatin'ny fiderana koa amin'io. Manasa anareo ary ny HVKL Mission France mba ho avy hifametana antsika ary atsiaro ambavaka tsika an'io Rallye des Miracles io. Firaisana ao anatin'ny corps du Christ na firaisana ao anatin'ny vatantenan'i Kristy mila anareo zay ary miantso anareo zay hoeto amin'ny marary hoentin'ireo ampahorian'ny Satana, hoentin'ireo zay manana olana fa anasitrana antsika Andriamanitra, hidelivre antsika Andriamanitra, hilibere antsika Andriamanitra ary nizaniza mety mbola tsy mahafantatra an Jesosy dia ho ampahafantaritsika azy an Jesosy. Réconciliation zay nataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zay nampanorahan'Andriamanitra antsika dia zao ho amin'ny vatantsika na ny guérison, ho an'ny amentsika na délivrance ary ho an'ny esprit atsika zay ny antsoina hoe salut. Nomen'Andriamanitra antsika izany fahafahana zany na ny évangile mba hitoriana ka ny HVKL Mission dia ny rahana manokana hitondra an'izany réconciliation zany. Miara-miasa ny fiangonana rehetra zay ary misokatra ny fiara-miasa fa fanasana no atolotray anareo amin'ity indray mitoraka ity ka tongava maro ary amin'ny séminaire 31 octobre 2015 manomboka amin'ny roa ora tolakandro. Samita in'Andriamanitra tompoko dia mandra-pione.